mba manaonahoana le reto chef de région tsika reto e na de tsy voafidy ary za mieritreritra mba to napetraka eto tsy nifidina de noho hoe compétence lefa compétence fotaka be tena tsisy ilana azy mihitsy any amy tsisy nasiny zalahy mana fotoana mihitsy zany a c'est pourquoi za milaza am'izao fotoana zao raha tiana androso ny firenena ny premier ministre ny président république isan'andro vaky zao tantandalany amboary salamosalamo zao hoe aza manaiky ianareo ataon'olo salamosalamo zao zao mahazo ny vahoaka tompo zao mahazo le gasikely zao ka aiza efa niantso anareo monsieur le président niantso anao monsieur le premier ministre ty raha matoty raisona ndraiky trareo satria ny fahefanareo mihitsy miozongozona ny zavatra ataonareo mihitsy tsisy ny antony noho ny atao le mpanatanteraka ty ambany aty zao zavatra etra ataonareo zao monsieur le président monsieur le premier ministre noho ny chef de région sy ny directeur sasatsasany maniratsira ny lalàna misy manao tsy fahamarinana de enareo no tratrany ary aminareo miatraiky le izy monsieur le président monsieur le premier ministre za milaza aminareo kitsirano zao fa hoe ireo chef de région manao zao zavatra zao a sy olo sasatsasy manao zao no manorana anareo am'izao fotoana zao ho avy ny investisseur vaovao resaka minina raha ho avy reo tsy maintsy anao enquête i mba manao no Madagasikara zany ny zavatra fatany zany zao de ny hoe ny ao Madagasikara de misy ny raquette ao Madagasikara de misy ny corruption ny ao Madagasikara de misy ny tsy fahamarinana ny ao Madagasikara misy tsy non instabilité iza mahatonga zany le chef de région ihany mba milaza amiko anao iza mahatonga zany satria raha ohatra raisitsika ny teny le président sy ny premier ministre hoe tekeza izy anao zavatra de rehefa tsy tafita izy ty ny olo chef de région reo ihany